enisaucanao jeso malalo cacizao fotona mamizao yanaranay antongocao izahai izay pianacao kuambitenenare jeso malalo izahai iainucaranao kahirote nyavyaminao itoezabetsakao ampunaya kuambitenenare jeso malalo izahai iainucaranao kahirote nyavyaminao itoezabetsakao ampunaya irote nyavyaminao itoezabetsakao ampunaya. Fahameraba-tsika tsirairay avindray tratra izao alatsinainy fa folo volana jona izao misaotra anao izay manaraka tsy tapaka n'izao fandaran'izao ihany koa tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika anio manasanao iray vavaka iaraka amiko dia tompoandriamanitra io mbola ve mpisaoranao zahay ny amin'ny fotoana izay menao anainio fa ny mandinika ny teninao mangataka aminao izay mba tsy handalo fotsiny izany teny izany izay ho raisina anio fa ho vatofantsika amin'ny fiainana ihany koa ka tonga ny nanapa-kevitra anao ny tsara tonoana sy angatana io ny anaran'i Jesosy amen. Loha teny lesinantsika androany dia manao fitsarana izao tontolo rehetra izao. Ny tanjona faran'ny fitsarana dia ny ahafantarany zavaboary tsirairay avy eto amin'ity zao tontolo izao rehetra ity na tsy mbola lavo izy na voavitra izy na very izy dia ny fahamarinana momba ny toetra an'Andriamanitra sy ny laingany Satana. Ho fantatra koa hoe nahoana no voavitra ny sasany ary hanana anjara ny fiainana mandrakizay ary nahoana ny sasany no levina sy tsisy ntsony mandrakizay. Amin'ny farany dia ho fantatry ny rehetra ny fahamarinana ny fitsaran'Andriamanitra. Amin'ireo toe-javatra rehetra ireo dia samy hanambarana ny olona masina na ny anjely hoe mahitsy sy marina ny lalanao. Mba hatanteraka n'io asa mihezinezina io dia manaraka dingana telo ny fitsarana. Voalohany dia ny fitsarana famodi-pitorana, faharoa ny fitsarana mandritra ny arivo-taona ary fahatelo ny fampiarana ny didim-pitsarana. Ny fitsarana famodi-pitorana dia fitsarana rehetra manaraka tsara an'ireo dingana araka ny tokony ho izy ary maka fotoana tsara andinena an'ireo porofo mialohan'ny hamoahana ny didim-pitsarana. Tsy miala amin'izany lalana izany ihany koa ny fitsaran'ny lanitra izay mamaritra ny ho anjara mandrakizay ny tsirairay avy. Anjely maro tsy hita isa no mandinika ny firaketana tsirairay izay azo antoka fa linany amin'ny tsy fanaovan'Andriamanitra fahadisoana. Lafiny maro amin'ny fitsarana io no voaseho mialoha tamin'ny alalan'ny andro fanavotana. Fantatry ny Israelita fa io andro io dia andro fitsarana izay azahoan-dreo nandinika ny toe-panahiny ka nibebaka nijanona niaraka tamin'ny fianakaviany sy ny mpiray monina taminy ary koa afongotra an'ireo izay tsy nanao an'izany. Mialohan'ny fiverenan'i Jesosy dia ho fantatra ny ho anjara mandrakizay miandry ny tsirairay avy, ilay mpisolo vava antsika, mpiaro ary mpamonjy, izany hoe Jesosy, dia eo mba ho azo antoka ho voavonjy avokoa ireo izay norakofan'ny rany. Ny fitakian'ny lalàna sy ny fitakian'ny Satana rehetra ho an'ny voahavitra dia ho lavina araka ny lalàna satria efa norakofan'ny fahamarinan'i Kristy izy ireo. Fa tamin'izao fantatra izay ho anjarany rehetra dia ho avy Jesosy hamaly ny olona rehetra araka ny safidy nataony. Ny fitsarana mandritra ny arivo-taona kosa amin'ny fiavian'i Jesosy fanondroany no miatomboka ny dingana faharoan'ny fitsarana haritra arivo-taona izy io. Mandritra n'izany arivo-taona izany no andraisan'ireo voahavitra izany anjara amin'ny fizotran'ny fitsarana ka andinihana an'ireo asa nataony tsy marina sy nataony anjely lavo. Amin'izay fotoana izay koa no hatakarany safidy nataon'Andriamanitra sy haharesy lahatra azy fa marina sy haradrariny
ny fanapa-kevitra ny raisin'Andriamanitra. Ny fampiarana ny didy fitsarana ilay fahatelo zany aorinan'ny arivo taona no isehoan'ny iodingana fahatelo io. Rehefa voadinika avokoa ny tranga rehetra ary takatry ny saina avokoa ny fanapa-kevitra rehetra ihany koa dia ho levon'ny afo Satana sy ireo anjeliny ary indrindra ireo ratsy fanahy natsangana ary ho fongatra tsisy intsony mandrakizay ny fahotana. Fitiavana sy fahamarinan'Andriamanitra tsy hisy ny anankiray raha tsy eo ny anankiray. Na mitondra korotana manao ahoana aza ity ady fanandrenany tsara sy ny ratsy ity dia azontsika atao ny anana faherezana satria indray androany dia farana avokoa zany rehetra zany, andresan'ny rarany, sitrana amin'ny fery rehetra ary ifandrindra amin'Andriamanitra sy ny lalàny any amin'izay misy azy ny zava-mananaina rehetra. Dia izany no fifalitsika, ny fahasambarantsika ary fanantenantsika tsy maintsy hanapataperana tokoa ny fahoriana sy ny faharatsiana. Amen. Afaka isika rainay tsara anjesan'Andriamanitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, misaotra ny fampanantenanao, ampitoery izay eo amin'izany fanantenana izany satria efa novidianao ary rakofa ny rapa-amonjenao. Tonoana sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.